Indray aho tanjona ranjaka vola manaiky raha n'Andriamanitra hitondra ny afatra ho amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana aprily na manganatsika ejekema no hevitra vaovao iray hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo. Dia ny tantara olona maty marika toko faha-5 anomboantsika izany fianarana izany mba ho mazava kokoa ity fiarah-mianatra ity dia miangavy anareo hamaky aloha ny 5 ka hatramin'ny 7 amin'ny marika toko faha-5 io. Sahinandahatra ny mpanao percupa hoe vakina ny 5 ka hatramin'ny 7 dia miampita vetrany ny 5 fa tonga dia any amin'ny 5 izy nanomboka izay tsy alanatsika iza sy inona no mitranga ao raha tsy mamaky izany andininy 5 ka hatramin'ny 7 izany sika. Zao voasoratra ary rehefa nita antsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga zay ro nanarany. Ary rehefa nahitany Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niangafakatra taminy hoe marary efa ho fatiny zanako vavy kely dia mametrany tananao aminy mba ho sikany izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Zay tsika vao mipita reny 5 amin'ity percupantsika ty mahitany hoe misy olona tonga avy tany an-tranon'ity Jairo ity. Jairo zany io nakeo amin'ny Jesosy miala tany an-trano mitalao amin'ny tompo ny amikohoka ao anatrehany ndeha tompoko mba ametrao ny tananao zanako fa efa faty. Izy eo ampiresana amin'ny Jesosy io misy tonga avy any an-trano milaza hoe manino efa maty ny zanako ao vavy. Kao nareo mbola manahirana ny mpampianatra indray. Azo verina raha misaitsika olombelo zany logika be zany misy narary efa ho fatiny nangatany tamin'ny tompo mba ametrao tanana izy mba ho sitrany so izy efa maty. Kinontsony anahirana ny mpampianatra. Raha somary takarina ny ampiarahamonina any zany reto olona miteny reto mety efa nahazo tsara ny fampianarany Sadoseo hoe tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Reto Sadoseo reto raha niona tamin'ny tompondray andro day tantarany forony zareo nanotaniny an' Jesosy hoe nisy hoa lehilahy anankiray nanambady 7 mirahalahy zareo ny mpirahita-po dia maty lehilahy matoy io. Dia araka ny lalàna dia tokony hampakatra ny vadiny lehilahy matoy maty io lehilahy manaraka. Dia maty indray koa ty lehilahy faharoa hatrany amin'ny lahy faha-7 nanambady amin'io raha matoy io avokoa. Ary ny farany dia maty koa ilay vehivavy. Ka ono ary mpampianatra tsara indrindra hoy ny Sadoseo izy angano ho vady raha matoy io rehefa any an-danitra. Zany fanontaniana tara zany nataon'reto fa Sadoseo reto anehoany tsy finoany fitsanganana ny maty. Ny tsy fahafantaranareo ny tenin'Andriamanitra ny tsy fahafantaranareo ny herin'Andriamanitra no madisy hevitra anareo ho itovo fa any an-danitra tsy misy atakarina ho vady na mpakabady intsony fa ho tonga tahaka ny anjely izy rehetra. Ka sady fampianarany Sadoseo zany nanatarina natoerana atao vahoaka tao dia mety reny olona reny ity tonga miteny amin'ny Jairo hoe efa maty ny zanakao. Kao
ataonao manahirana mpampianatra indraiky atsy vitsy ny olona mpanativonana noatro zany raha sendraka materitely amin'ny fiainana iny a raikitra amin'ny fiainana iny a tereny zavatra mitranga amin'ny fiainana iny zanak'Andriamanitra dia misy anankiray manaty manakivy tsy mba hoe mampahereza rahalahy akino mitompo rahalahy ny fiainana aza matahotra rahalahy hain'Andriamanitra atao io hoe fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao regny était possible à Dieu tsisy miteny azany aminy fa ity olo reto karazan'olo reto no tonga miteny manakivy eo iny soratra masina tsy nahoany Jesosy kory zany teny zany tiako ery zany fihetsiky ny toko zany tsy nahoany kory zany teny zany izy samy fiteny fa hoe Jesosy tamin'izay atao andaminy zany rehetra izy miteny hoe aza nanahirana mpampianatra atao kilany ny tofo miteny aminy hoe ny le teny malaza aza matahotra mofotsiny any manoloana ny fahafatesany zanany ilay nitirangady zany teny zany Jesosy io miteny io ary retolo reky efa mba nahita kosa zay asa sy fampianarana fagagana nataony Jesosy tao am-piarahamonina tao izy anoeno ny lozika ny olona izy samy fampahirizany Jesosy rehefa tena mitranga ny mitranga le teny ny olona tsy ampiarahamonina tsy manakery aminareo ninino lazay na momba ny fivavahana eo ninino fampahirizana atao le atsy any manakery ka io ka hitanao maso mariny zany hitanao maso fa amin'ny tompo na ny tsy misy aza tonga misy ary manana zany finono zany ny fanarana ny tompo na ny tsy misy aza hay tompo ampisina aza matahotra ny fotsiny any miandry zavatra nareo am'zany teny zany fantatro zany sany olona miaramena aminareo fantatro zany fa tsy jano eo aho fa mianatra ny teny tompony ny zava-dehibe amintsika dia tsy mitondra fa tsy Jakoba sy Jaonay Petera Jesosy miaraka tamin'ny Jairo ankametrahana loza fa rehefa tonga tao olona ary mety arinona zany ny diemazy sady tabataba no sahotaka no mikikika mitomana ny olona tao ohatriny hoe olona manino zany misy maty ao dia misy mitomana manino zany olona mitomana anga satria rehefa tena nakakeziny io nakeo Jesosy miteny tamin'ny fanahoana reo tabataba sy mikikika tahaka zao tsy maty raha zazavavy fa kakakaka dolo le olona mitomana to manahito zany sady zay le izy sady mitomany no mikakakaka mba raha koe zany tsy mboy mampibeny olo akaikina le mikakakaka io zay izy mitomany fa tsy afaka miaraky zany na ianao tena malahelo po dia tsy afaka miomeny na ianao tsy malahelo akory dia vo misy ny mampihoe ary mitrangy zany
dia no le olona mikakakaka zany na tonga ny mpampianatra ary nandinika fiarahamonina jiosy nylazana hoe ireo olona mitomana reo tsy hoe olona kaiky andrizay tsy hoe fianakaviany akory reo tsy hoe rahavavondreniny la zazavavimaty akory reo tsy hoe tsisy fa mpikarama mitomany reo tovitovy amin'ny fiarahamonina misy atsika ihany mpikarama miampipaty fa misy maty hoe tanàna eo tsy anao tovivaty akory miandro dia tena dia hoe mihira paray miandro eo fa misy olona tonga mihitsy avy any efa fikambananao an-tanànao dia tonga eo dia mihainy hirana eo dia henonao hoe tsy hirany olona malahelo akory fa dia hoe miampipaty fotsiny dia manao hira-pivavahana manao taona ao fa henonao mihitsy ny hirany fa tsy olona malahelo akory fa mampikarama mikarama mitadiaviny ao tsaky toka ohatry zany mitadiaviny ao sa tsisy an'izany any aminareo manina raha nylazako hoe misy fikambanan'ny olona mpikarama mitomany taonjusy ary nisy zany ro nitanareo reo vomiteny tompo hoe tsy maty fapatory dia nome fatatra zany misy na zany baiboly azy zany dia reny raha ny baiboly 1905 mipelatananao ary amin'ny andininy fahaefapolo dia ny ome azy fatatra ny olona le olona votomany mikikika ny tabataba teo naniny ny ome fatatra ary reny tena voalaza nyle pikabazy rehefa tonga le mamangy faorina sy mba tsy mahatratra ny faorina mambohitra dina ny fiteny pikabary tsy mbola teny zany na rehefa namany tsy ho zay akory hameno fendro fa zany misy foton'le tolo reto mameno fendro mody mitomany fotsiny satria misy maty eo an-trano kanjo tsy malahelo akory miaraka amin'ny tomponjanaka izy tomponjanaka nandeha nitotototona akany amin'ny tompo nandoaky any ankokatra anatreny tompo vonveriny zanaka ny tompo fa maty ho fatiny zanaka dia nroany tompo reo zany kosa lozika mihitsy zany nroany tompo ny anato an-trano reo fa nyray aman-dreny zazavavy izy telo mirahalahy sy ny tompo fiany sisa teo raisy ny tompo ny tanana zany ohatrany hoe fietsika tsotra kely fa mba atao ho zava-dehibe zany hoe mba raisy ny tompo amin'ny tanany ianao misy tantara ny tanany tompo io trany ampahalia tsy voalaza mivantana amin'ny genesisy toko voalohana toko faharoa miresaka amin'ny fahaliana fa tena niraisy ny tompo tanana mihitsy ngesika volavolainy mifotaka nanaovan'iny nanaovana olombeny tantara ny tanany tompo zay to lavalava iny tanany tompo iny lay alina hifandriamanitra tamin'ny nanafahana izany firetana Egypte iny tanany tompo iny no mikasiany iny mason'ilay jany iny tanany tompo iny lay nombona teo miazojaliana misy olatry mba omby ilazana fa nytiakapoka teo aminy no anasitranana atsika iny tanany tompo iny na mba mikasika anao eo ianao zao hoe fa haizany tanany tanao raisy manomboka zao ndray ianao ty miafatra fahatelo amin'ny fifampiarabana amin'ny kristianina ny tanany tompo mba ombo tsarovy fa ny mino reto romana toko fahenina dia miaraka nani miara-nombona tamin'ny tompo teo miazo fijarenana fa mba ombo miaraka amin'ny kristy aho
atsizatsombelona akristianvelona anatika miaraka teo koa ianao tsangana tamin'ny maty ny tompo tsangana miaraka taminy ianao misy olatra koa ny tananao iny tahaka ny tanany tompo mamaha kristianina iny tanany tompo misy olatry voombo iny no entiny miasa mamakivaky ny tantara ny fiangonana amin'ny lalany tananao iny asa amelana olona fa tsy mbola namelaka olona jesosy tamin'ny tanany misy olatry voombo iny fa mba mandray ny tanany namanao ianao tiasa manao ny bonjour atao hoe bonjour le tananao misy olatra misy mba atao ahery ho azy mahatsapa hoe une bonne poignée de main mafana tsara mangay azy fa tsy olona sanaty maika iava manao any ny telo zay endriky ivelany nampianarina anao hoe raha mifanomboka anareo a fanoroana masina natao anareo a raha mifanomboka mifampiarabinareo a mifamihinareo fa tsy olona mainky andeha io a ndray maka fotsiny no dia vita ay raha mifandray tanana anareo dia ataovy une bonne poignée de main atsapanao tsara fa lay tanana voomony araka tamin'ny tompo iny eo andraisanao ny tanana namanao iny zany azavatsy velany fotsiny so volazany soratra masina rehefa mifandray tanana ianareo moa marina amiko vany fonao tahaka ny foko aminao raha izany ndao isika ifandray tanana raha mifandray tanana ianareo zany marina aminy ny fonao tahaka ny fony aminao nanevitra zany fandray tanana tsy miatsara velatsy fifandraisana matotry fifandraisany olona mifankaty fifandraisany olona mifamela ely fifandraisany olona mifanakaiky ampo faindrindra raha ny tanany jesosy iny tananao iny ny raisiny ny tanana zazavavy ary izy tamin'ny zazavavy olona maty itenenana io olona maty itenenana io hoy izy hoe manodidina avao mitsaka averina midika teny dieny tsy hoe mifoazy fa mitsaka amin'ny fahafatesana dia mitsangana no fanao rehefa miala tao jema manko a nandray ny fiteny tompo tareo hoe tsy maty izy fa matompo dia rehefa nanangana azy dia nanzay hoe mifoazy amaty io tena tsangany tompo mitsangana zay ny tantara nomena aina fotsiny mba ho azonareo dia hitsangana razavavy talanjo nataony ny olona azonona va mbola tafajanona atao dolo avy tomaniny memetetsy samy talanjo nataony reo na mepetrany io izy mba tsy laza naiza naiza fa raha olazay iny iny dia vo maika hitombo ny fankalan'ny farisesiny sadosesy ny namany azy fa ny teny farany ao amin'ny andininy faha telo amby efapolo amin'io fa kitsika io tena sainy mena mena hanina izy ny fivavahantsika tompoko tsy fivavahan'ny olona lay mitratrany isme extrémisme hoe rehefa vinatsangany tompo zany azavavy a dia velioa dia mandeha ho azy rery any fa nasay mena hanina tena mahajery ny lafi ny maha olona mihitsy ny fivavahantsika olona maty
efa raha atao fanao fomba malagasy oa vide de puspia dedans ka efa mitsangana izy de ilaina mihina anao io zay fieritsereta am'izay zany no tokony ahaizany kristianina tsy ny lafy ny ara-panahy ihany resajesahana rehefa mivavaka tsy ny lafy ny lanitra ihany no eritseretina rehefa mivavaka hamajery ko nino ny mahaolona de tany mbola etsika tokony hanina izy de miverina makao amin'ny heviteny mahazatra am'izay rehefa manazava soratra masina momba fahafatesana mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo a de misy karazany ro fahafatesana oe manao fanavazavana mahazatra de fahafatesana aranofo zao manjoro zanakavaviny zairo zao sy ny fahafatesana ara-panahy fa zay ilaza aminao fahafatesana fahatelo io lay nofo maty io zay le maty karazany voalohany zay le olona izy mandeha eo an-tanànao io tsy miaraka amin'Andriamanitra faty mandeha dao any amin'ny apokalypsy toko faraiky am'roapolo indimy fahavalo tsy de sarotra sadrabona le apokalypsy toko faraiky am'roapolo indimy fahavalo fa niosa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonola sy ny mpijangajanga sy ny mpanao odiraty sy ny mpanomosamy ary ny mpandainga rehetra de ananany anjanany ao anatin'ny famoretrafy sofara izany no fahafatesana fara ny fahafatesana voalohany alohany io zany rety le olona velona tsy mino an'Andriamanitra tafasaraka amin'Andriamanitra fa ny fahafatesana faro ity fa lazay ny apokalypsy ity rehefa ari amin'ny fitsarana farany ary efa tito farany ny fitsarana io a zay mino makany amin'ny fiaina mandrakizay zay tsy mino makany amin'ny afo sy solofa tsisy iverenana nitsony da amin'ireo fahafatesana sokady karazany telo reo le voalohany fahafatesana ranofo zao ny vonjeny tompo ny zanak'izay afaka manao zany ny tompo fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao fahafatesana faharoa io olona mandeha mbola tsy mino io a hitorina filazantsara io a tonga zanak'Andriamanitra io fa avy eo zay mino a na de maty azy dia velona io zay iny izy iny mandeha iny a io izy toka-piangonana io mino izy io zanak'Andriamanitra io tafatsangana tamin'ny maty isy olona ary zany mamperikerita tsara ny kristianina rehefa mba nahazo finoana mba hiaretana sy haharetana ao ny tompo ny teny Jesosy any amin'ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo fa eritrereto kely io ahafanao mba miazona tsara zay efa nitsony tompo anao valo ambin'ny folo andininy fahavalo le tapany farany kanefa lazaiko aminareo fa omenondraro ny fainany izy kanefa raha avy ny zanak'olona mo ahita finoana ty ambony tany va izy toy izany any Tesaloniana voalohany toko faefatra ndiny fa 5:10 Tesaloniana voalohany toko faefatra ndiny fa 5:10
sarotra ve zany Tesaloniana zany. Zao lazainay aminareo amin'ny teny tompo, isika zay velona ka mbola mitoetra amin'iny io, toetra amin'ny finoana. Isika zay velona ka mbola mitoetra mandrapiavy ny tompo, dia tsy mba elo zay efa nidivansy sekoly fa ny tenany tompo midina avy any an-danitra amin'ny fisatsona sy ny fioriny miaraka anjely ary tompetra'Andriamanitra ka izay maty amin'ny tompo no hitsangana aloha rehefa afaka zany. Dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminy hoeny amin'ny ranona hitsenan'ny tompo any amin'ny avakavaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Io zany le fiavian'ny tompo le second retour du Christ. Izy tonga iray fanondroany efa hoany amin'ny fitsarana farany le nambarany apokalypsy ty hoe zay tsy nino zany hoe niala tamin'ny finoana, ny olona tsy naharitra tamin'ny finoana, ny olona tsy nahatohitra zay mety fanondrebrebena teto amin'ity tany ity, niala tamin'ny finoana. Mety voataonany hoe aty tany eto ny velomana atao zay mpanakarena izy a aty fantaza zay ny an-danitra any ka ty nananakarena tia volazany apokalypsy toko fa kakabapolo andimy favalo nangalatra izy nazony anirenany io, niala tamin'Andriamanitra izy nefa raha ananany anjarany izy iny any miafo sy ny solofa fa tsy nitenina zay nakory hoe sady eo mpanaovana an'le halatra ihany manao hoe aka zay nino e, fa lay atao ny manambara fa mino tokoa ianao. Fa mamonjy amin'ny fahafatesana zany karaza fahafatesana rehetra zany amonjeny tompotsika. Fa tsy men'Andriamanitra ny fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary famonjena tena. Lay fanahy iosa lay fanahy mora resy lay votaona nanao ny ratsy angolazany izy kely ampaminany hoe raha miala amin'ny ratsy fanao ny olona dia ho velona, fa namarina azy izy araka amin'ny fiterany azy ka manao ratsy tsy tsarovana akory lay tsara natao fa any amin'ny afo sy ny solofara ny afara. Ka verina makato amin'ilay famonjen'Andriamanitra isika sa mbola verinainy isika zao a mba hitoetra amin'ny finoana anie rehetra zanak'Andriamanitra rehetrareto karaha zao tompo avy tsy nazy amin'ny ramonany isika reo zay maty tamin'ny fotoana ninoany reny no mitsangana aloha iny Tesaloniana teo. Fa isika izay velona ka mbola mitoetra amin'ny finoana tahaka antsika zao no akarina eny amin'ny tompo rehefa avy eo hiaraka amin'ny tompo eny amin'ny ramolanitra ary ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Devoir antsika zany ny andraikitsika dia ny hitoetra amin'ny finoana fa tsy azo adorina ambonin'izany, tsy azo iarana ambonin'izany mba hahafahan'ny hafa koa mitoetra. Fa tsy anao reto olona tamin'ny andron'izay reto efa maty ny zareo koa koa ny iarana amin'ny tompo eo manakivy ny sasany tsy hitoky amin'Andriamanitra, tsy anatona ny tompo fa efa tsy azo atao tsony ny aminao. Tsy anjaratsika manakivy olona tahaka izany, tsy toerantsika manaketsaka ny olona tsy anatona ny tompo tahaka izany. Fa maka ny toeran'ny tompo ianao teny aminy ko manome toky azy aza matahotra milo fotsiny any ary votateran'ny tompo aminy zany fananganako velony zany ho an'Andriamanitra rehetra. Amen.